Nitondra ny fahitan'ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao ny vovonana kristiana malagasy na ny VKM manao ahafantarany betsy sy ny maro azy nambarany moa falatsaka Katerina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ka tokony ikarohana vahaolana aingana dia aingana. Efa tena latsaka Katerina ny firenena ary tonga ny fotoana tokony andraisana andraikitra hoy ny vovonana kristiana malagasy na ny VKM. Fanambo ho an'ny VKM ny ananana vahoaka androso amin'ny fahamatorana ahifidy izay ho filoham-pirenena manaraka eto Madagasikara. Antony izay nanatanterahana amin'ny fivorian'ny olom-pirenena tia andray andraikitra tetsy amin'ny motel Anosy androany. Nomaria amin'ny VKM fa olana ara-drafitra ary olana maha olona na ny mpitondra no tena fototry ny olana mampitarasika amin'ny fandrosoana eto Madagasikara. Ny fanotrana koa zany dia mitombo zany satria io zany le cercle vicieux de la mauvaise gouvernance. Ary fito président anao dia président zay vao maika manohy ataontsika hoe mahatonga le izy zany vao maika iodina ka ho tafavoaka ve amin'le tunnel mangitsokitsoka zany zay mbola hidinany Madagasikara amin'izao fotoana izao. Eo indrindra zany tsika amin'izao 11 mars 2016 zao. Moa ty andro ity dia ahatonga atsika mba ho conscient ho tonga saina hoe reto misy sasatsasany amin'ny eritreritra hoentina anarina an'izay Madagasikara zay. Tsy afaka hitraka amin'ny firenena raha tsy misy fiovana tanteraka hoy ny VKM. Mila mpitondra sy fomba fitantanana mifanaraka amin'ny soatoavina kristianina ary manaja amin'ny toe-tsaina malagasy. Ilaina ihany koa ny VKM amin'ny fiovana toe-tsaina ary ny fametrahana politika ekonomika mifanaraka amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena.